Managna zo isitraka fahasalamagna ny zaza hoy nambarany Ramatoa Manambola Angelette, chef de division ao amin'ny population district ny Ambilobe. Nanamafizany koa i docteur Théodore, adjoint administratif no sady misolo-toeragna ny médecin inspecteur ao Ambilobe ny alahady lasa igny fa ny fiaramientagna izay ataony tsirairay no ahafahantsika manatratra ny tanjogno izay napetraka manao hoe ny fahasalamagna ny voalohany-karena. Ka ireo zaza ireo no fitaovagna lehibe hoentigny manatratra izany hoentina manatratra an'izany hoy nambarany. Ampitsehiviko nisy fotoagna fanjavaraiky dokoze raha tsy diso zaho efa nisy hetsiky tato niarahantsika tamin'ny fahasalamagna memempona. Androany koa ny ankizy mihitsy no mandray an-tagnana ny fahasalamagna. Tegna misaotra anareo zahay avy amin'ny fahasalamagna satria magnampy zahay be dia be ny hetsiky atanareo. Indrindra anareo mamolavola le tsaiky madiniky mihitsy ahatratrarantsika ny tanjogno fahasalamagna voalohan-karena. Izy koa tsy biazintsika ne re zaza reo ne tsy ho tratrantsika naoviana zany fahasalamagna voalohan-karena zany satria tsy heny le raha fa nohony izy io hetsika atanareo magnabe zare io amin'ny fahasalamagna dia mino zaho indray andro agny ho tratrantsika le tanjogno ka tsy mila tsavy atsika vo manampogno raha. De remarque hita koa amin'ny pankarte andesin'ireo tsaiky reo, ao hitako misy rano, ao masoandro, ao fanatanjahantegna. Dikan'izay zany raha jiaby nataon-Janahary namiany atsika io no magname atsika fahasalamagna fino tanteraka ary lavorary nefa tsy hentsika olombelogno ny mampiasa azy ndraiky ny mikojakoja azy dia mbola tsika fokoveno marary. Ka ilaigny ary mamporisika anareo amin'ny sampagna miandrakitry ny ankizy amin'ny église adventiste zaho hagnabe tsara reo zaza reo amin'ny resaka ty fahasalamagna ty mba hahatratrarantsika le tanjogno zaho ary tsy ho lany vola amin'ny aretigny aketsika. Agnisan'ny nampiavaka ity hetsika ity dia ny fizahagna ara-pahasalamagna memempogna izay nataon'ny Minafy tao Ambilobe dia ny fanolorana torohevitra mahasoa amin'ireo fomba valo atao mba anagnana vatagna tomady nefa tsy mandany vola dia ny fisotroagna rano, ny tombotsoa azo amin'ny rivotra, ny finanagna sakafo maro loko sy miovaova, ny fialan-tsasatra, ny fanatanjahan-tegna, ny torimaso, ny masoandro ary ny fatokisagna an'Andriamanitra. Teo ihany koa ny fizahagna tany cholestérol, tany siramamy ao amin'ny vatagna, ny fizahagna tension ary ny fizaragna fagnafody-kankana sy torohevitra mahakasika ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava. Ny Minafy ao amin'ny distrika ny Ambilobe ny tompony andraikitra voalohany tamin'ity hetsika ity izay niaragna ny asa tamin'ny departementan'ny fahasalamagna atao agnatin'ny faritra Diana. Fagnampy fagnazavagna. Mahakasika ny exposition de santé, mahakasika ny fagnavaozana ara-pahasalamana amin'ireo natao hoe New Start. Misy zavatra valo izay zavatra ampiasaigny amin'ny fiainana andavanandro izay ny tombotsoa azo avy aminazy. Tsy mila mandany vola ary vomey mahatsara ny fahasalamagna amin'ny fiainana andavanandro ny fisitragna ity New Start ity. De natokana ho antsika adventiste moa izy ity ary ny olona rehetrarehetra ihany koa afaka misitraka azy zany hoe na tsy adventiste aza fa ny intéressé na ny zaza madinika na ny tanora na ny matoe. De ao anatin'izay zegny misy ny fampianarana hoe ahoana natao mampiasa ohatra hoe mahakasika ny rivotra, inona ny tombotsoa azo avy aminazy, azavaigna eto zay ny masoandro, ny rano madio, ny sakafo ara-pahasalamagna, ny fanatanjahan-tena, ny repos na ny torimaso, indrindrandrindra ireo rehetrarehetra reo dia ilaina ihany koa ny fahatokinan'Andriamanitra amin'ny fiampiasana ireo New Start reo eo amin'ny fiainatsika. Misy ihany koa ny fizahavagna ny tahan'ny cholestérol, misy ihany koa ny fizahavagna ny tahan'ny siramamy eo anatin'ny vatana, ny fizarana ny odiankana
ary ny fizavagna tension sy ny torohevitra mahakasika ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava. De ireo minafre zany no magnazava ny tena tompon'andraikitra feno amin'izy ity fa ampin'ireo ekipa ny fahasalamagna ato amin'ny fiangonana Adventiste. Nandritra ny fotoagna nisafoagna ny stanty izay nanaovagna exposition santé ity dia samy resy lahatra ny tsirairay fa afaka manao zavatra lehibe ny zaza raha omena fanabeazagna tsara izy ireo. Ka profony izany izao hetsika lehibe izao na dia izay piasan'ny fahasalamagna aza mbola misy zava-baovao izay tsy fantatreno tsy nianaragna tagny amin'ny sekoly nianaragna ho ino nambaran'ny docteur Théodore adjoint administratif ny sotegnany médecin inspecteur ny Ambilobe. Samy nagnazava ny amin'ireo tombotsoa azo avy amin'ny rano ny fampiasam-batagna ireo zaza tao amin'ny distrikany Ambilobe ny alahady lasa igny. Tsy sakafo matavina fihinana sakafo be loatra ny tadiavitsika fa sakafo mitondra hery mampandena asan-tava rehetra ao amin'ny vatatsika. Tokony impiry isika ny mihina anatin'indray andro. Sakafo voankazo no hoan'ny aloha mba nomana amin'ny vavontsika. Tokony intelo isan'andro mihina maraina, atoandro, hariva. Amin'ny maraina tokony sakafo be sy mitondra hery satria anomboka ny antsika hiasa mafy antsika. Amin'ny atoandro tokony sakafo antolony sy nirelevony vavony. Amin'ny hariva tokony sakafo maivana satria andray tody antsika. Rehefa misakafo amin'ny ora tsy mivaova. Ohatra amin'ny 20 atoandro tsy mivaova. Amin'ny 9 ora maraina tsy mivaova. Amin'ny 7 ora hariva tsy mivaova. Tsy atao mihinan-kena elakotrona fa dio fa manimba ny vavony sy manjera. Fikorotana tsena ado am-piangonana no mivokatrina tendakany sy fihinana sakafo be loatra. Asokajina telo sakafo antsika: glucide, lipide, protide. Ny glucide zany 70%, lipide 20%, protide 10%. Ny glucide zany hoan'ny be manaraka lipide farany protide. Ny glucide zany ovy, batata, mahôgo, katakata, manga, isan-karazany. Ny lipide zany zava-maniry misy menaka, voanio, voanjo, pistasy, mabibo, sisa. Ny protide sakafo mahasolo hery, voamaina, tsiroko, godro, lentille, tsaramaso, sisa. Ao koa ireo anana isan-karazany. Tsotra nefa mahasalama sy mora vody. Anatin'ny paraky zegny misy poison efatra arivo karazany. Mahatonga ny aretigny cancer be agnatin'ny aigny tsy mety mahezanga. Mahatonga ny tuberculose mikoaka ary marary koa. Misy paraky araiky antsoina hoe dioxyde de carbone na goudron. Izy io zegny misy poison malaky mahafaty indrindra. Tsika zay tokony tsy mihina izy. Ny vokatra sy ny paraky mahatonga ny aretigny cancer be agnatin'ny aigny tsy mety mahezanga. Mahatonga ny tuberculose mikoaka marary mampiakatra ny tension. Ary koa anao kazatra mihina ny paraky sigarety io zegny isaka lera anao ty vangazoa. Tsika zay tokony tsy mihina paraky fa tegna ny mampamisy aretigny na mampalaky mahafaty. Agnisan'ny nakasitraka izao hetsika izao sy nisaotra manokana ny distrikany Ambilobe sy ireo mpitondra fanjakana izay tonga nanome voninahitra ity hetsika ity ny talen'ny départementan'ny Minaf ato agnatin'ny fivondronam-be ny fiangonana Adventiste aty amin'ny Fédération de Madagascar avaratra. Andriamanitra satria totoza soamantsara ny hetsika izay ny karakarain'ny sampana medidiny ankizy eo anivon'ny fiangonana Adventiste teto Ambilobe. Ny hetsika moa dia nampitondraina lohateny hoe exposition santé. Natao moa izany zavatra zany ho fampafantarana amin'olona rehetra sy amin'ireo zaza ireo fa voalohan-karena ny fahasalamana. Ny sampana medidiny ankizy dia anisany mampianatra ireo ankizy ireo ihany koa ny fahasalamana, ireo torohevitra maro mba hahatonga azy ireo azo fahasalamana. Nagnino moa izy io natao aty Ambilobe? Ny Ambilobe zany no safidina manokana safidin'ny département medidiny ankizy eo anivon'ny Fédération na Madagascar avaratra ho atao izany mba
anomboana azy mba tonga azo hiantraika any amin'ny district maro samihafa. Natao teto ary isorana indrindra moa ny pastoran'ny district eto Ambilobe, pasteur Zara sy pasteur Fredon. Isorana ihany koa ireo coordinatrice sy ny chef tena rehetra mikarakara ny minofa eto anivon'ny districtny Ambilobe satria nanao ny entso zavatra izy ireo totosa somatsara makasitraka ireo manam-pahefana zay nasaina ihany koa tonga niatrika izany fotoana sabidy izany. Rehefa niresaka ny torohevitra zay natao moa zany no tiako tenenina amintsika maro zany ireo zavatra manodidina atsika nefa ireny dia mitondra fahasalamana atsika toy ny rivotra, masoandro, ny sakafo, eo ihany koa ny fanatanjahantena sy ny zavatra maro samihafa ary natoro ho an'ireo zaza ireo izany. Ka ny faniriana mba tonga ireo ankizy ireo mba hanana fahasalamana tanteraka, tonga ny ray aman-dreny ihany koa ahay kolokolo ny fahasalaman'ireo zaza ireo. Eo amin'izay sampagna medidiny ankizy zay hatrany voatokana ny sabotsy lasa igny ny tenue ho an'ny minafy ao amin'ny districtny Ambilobe Atsimo. Nahazo tenue vaovao hoentigny manompan'Andriamanitra ny minafy ao amin'ny districtny Ambilobe Atsimo. Totosany 2010 volana Oktobra 2020 lasa igny nivavaka fanokanana ity fanamiagna vaovao izay hoentigny manome voninahitra n'Andriamanitra ity. Ny pasteur Rabiar Zara Patricien mpiandraikitra ny districtny Ambilobe Atsimo no nitarika izany fanokanana ny fanamiagna ho an'ireo minafy sy mipitarika minafy ao amin'ny districtny Ambilobe Atsimo izay. Manana heviny lehibe io fanamiagna io satria fanamiagna mena sy ranombolamegna no fidin'ireo mpitarika minafy ao agnatin'ny districtny Ambilobe. Andeha hoarantsika ny fagnampagna makasika ny amin'izay hevitra finosiny ity fanamiagna ity. Ny fidy ty couleur ty zay, ny fidiananay ty couleur ty tena mahafinaritra satria ny fidy loko mena zay. Ny loko mena dia loko fitiavana. Maneho ny rano Jesosy zay lasaka nisolo ho antsika zanak'olombelona dia mariky ny fitiavana zay. Ary ny lokom-bolamena dia maneho zay tany vaovao zay andihanana, le tany volamena izay omanin'Andriamanitra ho antsika, omaniny Jesosy ho an'olo diaby. Ke zay minafo io sy ny mpiandraikitra diaby dia tena maniry andeha amin'ny tanàna volamena io zay io, ary io mihitsy ny fidiananay le couleur satria mariky ny fitiavan'i Jesosy zay sy ny famonjena zay andeha ataony aminay. Etsika maro no miandry ny minafy ao amin'ny districtny Ambilobe Atsimo ty taogno 2020 ity raha ny fagnazavany tompon'andraikitra. Miantso ny tompon'andraikitra rehetra ny ray aman-dreny mba ampiditra ny zanany ao agnatin'ny fikambanana minafy ihany koa ny tegnany. Mbola tsy ao agnatin'ny fikambanana minafy amin'izao dia mbola tsy manana toy minafy sasany. Ho an'ny hafitra ho an'ny minafy diaby izay mbola tsy agnatiny ho antsika ray aman-dreny dia magnasa antsika ray aman-dreny mba hampidika ny zanakatsika ao agnatin'ny fikambanana io fa io zay mahafinaritra, io zay fikambanana zay mahatamana zanakatsika mba tsy rendragny ivelany. Ka ho afitra ho antsika ray aman-dreny dia ampidiro ao zanakanao mba tonga izy tsy varilava ny ivelany agny. Ho antsika minafy diaby koa mahafinaritra miaraka amin'io Jesosy io ka miangavy antsika minafy diaby hatra madinika ziska agny 420 taona mba hiditra fikambana io fa mahafinaritra tsara ho an'ny minafy diaby.